basta napatapaka Diyos na riqueza, analawta na, manun na yung kuha fandesena benedags, ikasya ni sitiyasyon mo yung, ang barat fa padesya naman ang karoon, irub-rub sa nagkatontan na, ay kaftino na sa nesadyano na, ang limang kano sa kaftay na mana ng biyakwa na, ang ninarang Jesus. Amen. Masutira nga litwits kinis. Haleluya. Fali mirabat skirita tunga sua itu juna doa. Tunga sua noa tunga mtuere na mente noa. Semen siat saran kena noa. Semen jutain na remante noa tunget. Miraben gua noa na samban tunget um tuere na ti. Tininom neget noa tuere na mente mitsika jabi ketua. Amen. Semanga vagava ket juna falman reno tunga sua. Manirer zakin bawita kumatit keketo no. Zay mababa katoko noa, engane bayar ket fonat siya manapir di sosial media. Dimrar suat siya rita, soten kun ikipat siya zenyara kanangan evangelisation mantan vluina, maka siya ket siya rita fa vita somatsara nga satan. Armin jofa misufuka tanzay. Amen. Amni 14-15 letsia ani mananara. Nyetske ni figura tske ni mananara tske simbola nyetaka kono tran no by fammitana ni sede no chiapa ke ko bang mejo free no la room di ni amen evita tsik zeya mieze ka ton tske mo mangete tando jana figura tske retarex to marmar mo jene fa tetesimo esat tske mo bote to jambe mtitonati tu pode tai no nilesh mo zei asento po ba zareke tewe asewin fale biasa no. Amen. Mismo greba mula jano kelfo. Na fumba fresa nyara de fresa kul kel. Manas vulahin mo ksay. Neva vula beas mo. Ay jomok manas wasa elze. Mamana badeli. Dira mini ya mini elze itake. Utune bazat rang de pelelwe heli. Dizituere nga jabendian de kingdom. Simba mamoka za botangeza hizi. Orne ko usun by bulwe libe ne onatunareo no jaye on joturjo. Sanwe na metana de mantrama 20 no. Fazimo matent que le fisa na tika ngin problem ne. Se de demanda não tem problema. Falei fisa na no. Lefjer no tenga no bits lefa disukir lot. Dida ramye nga tanga tuka trams din lang na izi. Di meer tussen foton ze bits lefiena. Na sempre kan batize na un na sumar sair is de ver in fazen niks tenga destine. Jadi pula ba fa yester ni ka za kambute. Sna nga resrin taizas. Never zere bun che fanon ferni. Fala sabata na panchakis. David de voelgil kin Ramon nrainter kanas mitsin nangil kanas ande panas tanya ngatiala nyandum fatsna nakana nazu na sapanjaka na penargot ketufa mis program na deman tino tamterana zenyantum na mambarni no dikazani mis investissement na deman to mikate no milavoka dana ba vai jabatageza beona tunoi mampalayan na ba misul na tenga matsapa so fatuk ni no zavat nefis semana misul na maita mix pa Israel manon ris ni mandebe fachatoli ati chakisa na uvita lasa man nga fubaf jer sigure chur karats kayiwa man nga labtik zain fubaf jer san wali tukdan fen kabringane nga labtik ezat chenganje it's mamanes Sarmo nista fene ka videos ban vitto mobil, ci masang vitto mobilis. Sarmo nista na tinyampunan mo zali la sa panakarena zan, dog zan la sojone zavatra. Ci mi existe para nakarena amnas. Orne folya baga mis zavatra wanatiko. Haleluya. Zavatra takin tu bon no volon in fi one of senane. Ratino ivogan folya gazano, uvon of senano. Iu reba nga nisan travay ngeza ben no pa. Misan sasan na ifa-win ka na natin na Ramon ng lang na wala siyang lang na. Din fisayan mitya na famapuni.
Dia rehefa tsara ny zavatra nagnanaran'Andriamanitra amin'ny Joshua, amin'ny Joshua toko voalohany andiny fahavalo, izy Andriamanitra mantsiazy hoe aza esorina ny vavanao izy ty boky lalana ity, fa saintsaino andro amanana, fa mizano izy dia alavorany ny lalanao ianao sady ho ambiny. Tsy esorina ny vava, saintsaino andro amanana. Ary tiako manamarika aminao fa amin'ny fotoana vitanao mamova ny fisainanao io dia mova ho azy koa ny fiainanao. Vitanao mamova ny fisainanao dia iova koa ny fiainanao. Za rehefa misy fotoana za mba mampianatra regny resaka développement personnel regny amina société, amina toerana isan-karazany, dia ino ny zavatra mba apetrako rehefa za mba mampianatra hoe io fantrano io nisy amin'ny toerana mandresy. Agnatintsika moa misy mentalité mahantra. Or nefa anao fa mahantra mbola nesinao amin'ny toerana amin'ny sisisisiny koa ny fantrano. Tsy megnatra izy, tsy te hiala. Fa ndana ange ny fahantranao neso amina zavatra likse, fa hiovatra amin'ny fomba fijerinao amin'io. Oui, izy ty moa zany seza karaha ndraiky manjary pitrano amin'ny tsotra ozy io. Ainao kafe zany manjary hoany amin'ny calypso ozy io. Dia fafantaranao kafe zany amin'ny erikama foana. Dia somara hidy maneo amina raha fandrozena hanina regny. Verinao regny foana kafe zany. Or izy regny misy amin'ny calypso, misy amin'ny supreme millénaire, misy ireo toerana zay iverinao fa tsara, ka io fahasahirananao neso amin'ny raha tsara fitanao hiala ho azy. Zany hoe ny fotoana nampianatra e, hitanao zanao rehefa agnatin'le tsisy vola be regny, agnatin'le fasahirana be iny ianao, ny zavatra ataonao voalohany manaova pause tsara, miakanjo tsara anao, manaova mety tsara anao. Dia raha mbola misy ambinambim-bola ho zaminao, efa maro raha tiatian'ny zanakanao andramo. Ohatra zanakanao tia limonady, ataovy surprise mihitsy any raha ino atoandro limonady efitra mitsanina mbola tapitra. Aza fantanjareo hoe nalasalao ipapa io. Azonao? Tsy maintsy misy raika amin'ny zanakanao reo amin'n'andro nazy voaly mama. Satria aminjareo nazy voa legal ny vidy limonady. Aminjareo nazy voa legal na mihinana henan'aomby maty. Dia amin'igny mihitsy ianao mandresan'le izy. Agnatin'le anao le lazain'olo fa efa sokina agnano bato io mihitsy. Eo mihitsy ianao mampiseho, forcenao mihitsy le fantrany stop ernekeko reo. Azonao raha izy? Manaova metimety tegna ataovy tsara paozinao. Rehefa agnatin'ny anao tsisy. Fa ho hitanao fa hiala ho azy fara tsy fiseny. Tsy zany moa ny sasany fa sahirana mandavorety tantipenja ndraiky ndefinyarity tany, tantijiaby, tantipenja tsisy raha nefa kefa mampitany. Da anao tany iny lefa tamin'ny sivina ndraiky. Tonga foana mirefy mbola an-tany tonga fanitry mihitsy tsisy raha nindosy. Zany hoe le fasahirana tompoko zavatra natao ho resiana izy. Ary mila anaovana exercice, mila miomba fomba fisainana. Amen. Matetika rehefa agnatiny zavatra tsy tokony saintsaina ndray no tiatsika saina. Zay ngely izy. Anao tsy mba mahavita misaintsaina raha ampandroso fiainanao. Fa izy koa andiniky fiainan'olo ndraiky dia vitanao. Nandeha amin'ireo tanavateny zay ndesy fa mijirofo. Raha azoko tsara zay misy tany jirofon-jare zay nakany. Maman'izy io fa mary mitety. Mare. Dia mandany lera izy mandiniky fiainan'olo. Zay tsy hisy fidiram-bola amin'azy nany ariary. Zay tsy hitondra fivoarana ho anazy misy. Andana lanio amin'inao leranao. Mampetrao ndraiky eto ino zay mahatonga anazy mety manambady. Za tika ty maratsy. Nanino zegny za ty zegny tsy mety mamazo tokantrano zay. Ino za tika ty. So dia za ty mbola be vavam-bola. So dia za ty miavo. So dia za ty ohatran'izay anao mametranao question fa tsy minono. Dia ho hitanao fa hita vahaolana amin'ny nono. Matetika ampianariko eto zany. Ny zavatra anakireo zany rehefa ampiatranao fanontaniana tsy haiko jany fa manino, mais pourquoi, inona ny antony. Ary rehefa apetrakanao fanontaniana amin'ny zavatra anakiray. Farafahakeliny misy 500 isan-jato na valim-panontaniana azonao koa. Ka ilaina dia ilaina rehefa ny mba mametraka question amin'ny fiainantena. Manao ny antsoina hoe auto-question. Mba metrao question tegnanao.
magnino moa zany tsy mety manjary tsy olana any mametraka izy teo karan'izany ino mahatonga anazy tsy mety nafaboaka ino moa sakana tsy azaoko vola ino raha nina dia zany question apetrako isan'andro inona indray no azaoko vola androany tsy momenitra anamba zareo tao aminao izy zany vokatramo dia zay question zay averimberina inona no ataoko mba hidirim-bola ho anaky androany zany tokony fiainana ataonao fa tsy hoe secretn'izao vi no mila fantaka na fantanao secretn'olo jiaby io tsy mahavidy mofo gasy minjany ianao tsy mahazo télé minjany ianao hoe haiko dôla amina dossier re na mba aminao any dossierko tsy manjary aminjeny anao azonao ve zany fa raha dossiernao anananao andeha zay fiainananao tagny tompo anetsika matetika dia zavatra hafa no mibahana antsaitsika any ka sarotra amintsika ny tegna hoe miaina amina fiainana tegna izy tagny tompo ianao mety izy mba hisaintsaina tenin'Andriamanitra ary manombotra zao rehefa mivavaka ianao dia mba asio tenin'Andriamanitra agnatin'ny vavaka ataonao agnaty vavaka any ianao manisy tenin'Andriamanitra ho hitanao fa hivoaka amin'izay le falebiazana ao anatinao tsaro fa amin'ny fotoana miova ny fisainanao dia ho maro koa ny fiainan'olona miova amin'ny alalanao raha io fisainanao iny hovanao maro fiainan'olona miova amin'ny alalanao satria anao manomboka tsy tafapetraka fa ny izara zalahy tsy mety nele ohatran'izao hoe zao neny tokony hanaovana anazy tia zao neny tokony ho fomba fiainany zao neny raha vao miova fisainany olo anankiray dia lasa miova fiainana amen alleluia azadiny foana le zavatra ny resako matetika hoe ianao io dia vokatry ny fisainanao ny olona rehetrarehetra zany c'est un produit de sa pensée et non de produit ny pensée nao vokatry ny fisainanao zany ianao io misainitsaina zao anao dia namoka ny pozinao zao io lasa akanjo nataonao vokatry ny fisainanao daholo zany lasa ohatrin'io ianao satria nisy zavatra ny saintsainanao amen so dia anao io mbola tia mampiasa zay vongolona aza hitako ka fisainanao zay zay izy volaninao hoe aza hitako tsy amiany volanahy bero ireo mahala mandeha amiany aza hitako regny zany fisainan'olona raty saina regny le aza hitako zay vongolana fampiasa aza hitako izy iny isaraka aminahy tanjoko anazy dia miomarina fa isaraka jereo tsara le marka 11:23 hoe nazovo izy nazovo ilaza amin'ny tendrombohitra hoe mifindraha mianjerana an-dranomasina ka tsy ahanahy namompony dia tsy maintsy ho tanteraka izay lazay atsika io moko revanay vokatry ny fisainan'Andriamanitra atsika mazava ho azy raha anao manomboka mpiasa fisainana dia tsy maintsy mahita vokatra nanamboarin'Andriamanitra anao dia vokatry ny fisainan'Andriamanitra ianao dia vokatry ny fisainan'Andriamanitra mazava be zany raha manomboka mpiasan'izay principe zay koa anao ny fiainanao dia tsy maintsy ahita fiovana alleluia dia mba tazomy le principe ny resako anao iny fogna mba miezaka tsy manometsiny olo asana mba efa nataonao ve izy iny mba miezaka tsika mba tsy manometsiny izy an'izy na ino mitrano eo asimeo le problemenao izao foana trenany ianao fa za manometsiny olo mora moka manometsiny olo zany natonga le lehilahy narary tamin'ny rano Betesda sektaraiky teo ary teo vao nivoaka le révélation kay zany zay ny tegna tsy mahasitrana anazy lany lera manometsiny olo efa Jesosy mpagnasitrana zao tonga taminazy na tany teo sitrana valy ianao mivalan'izany na oui na non fa mbola nitariny lavabe izy tiketo bako mamelanana re mba hikoran-draha rehefa hitsena moa ka rano io zare le bebe sangy jiaby misongo anao antegna ty antegnany tavela rekeky olo amin'ny tanàna ataony Jesosy tsy manjary ny olo aketo zany voambolana nampiasina mba itereto navita izy ny bata fandrena avy tany-drano nataony nariny ifaritaka fandrenana azy fa le andrianindroboky ivatany agnatin'ny rano mihitsy nitsefaka mandigno ny bata izy mba fa manko kosa aloha nataoko e eritreretina re za hitinareny afa volina mipetraka
taoko aketo fandregnana mba zay ko zalahy tsy mahavitana reny batanany vaketo izy zany mandigny olo fô mandigny olo hitsetsetra anazy mandigny olo mba hiantsa anazy mandigny olo mba hibata anazy magnino anao raha tonga dia mivary misy olo ohatran'izany ankininy amin'olo fiainany ohatra izy manana papa mbola matanjaka manana mama manambola manana fianakaviana manana ny maizy anazy izy dia ino ny zavatra ataony miankina amin'ireo fianakaviana ya antany mako tsy makaraha ohatra hoe lainga mihitsy hoe avan'olo manjary avy le olo manjary tsy anao azonao fanjariana anazy korao dia anao ndraiky geste aminany tsy mba mikofokofoko anao magnano nenonao zay le mahatonga ana amin'ireny avoay asehoy ny fanabeazana tsy any aman'olona foana ny misy fombiazana fa aminao koa mbo misy tsy any amin'olona foana ny misy fisanratana fa aminao koa mbo misy ary azo atao tsara mamokana izy io alleluia mihazaly tsy mametsign'ny olona aza menao tsigny olona amen donc atsika mba amaky ao ambokiny Deutéronomia toko voalohany Deutéronomia toko voalohany ovakitsika manomboka ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo Deutéronomia toko voalohany dia ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Deutéronomia 1:6-8 Jehovah-Andriamanitra niteny tamin'ny razantsika tahore baka nanao hoe aoka izay nitoeranareo amin'ity tendrombohitra ity miodina ianareo dia mandehanaka mankanesany amin'ny tany avony Amôry sy any amin'izay rehetra ao akaikiny dia any amin'ny tany hay sy ny tany avona sy ny tany lemaka amorontsiraka sy ny tany atsimo sy ny amoron-dranomasina dia any amin'ny tany Karnida sy ny Libanona ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny ony ny Eufrata indro fa natolotra nolonareo ny tany idiro kalovao ny tany zay efa nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo Abrahama sy Isaka ary Jakoba omena azy sy ny taranany mandidy azy amen Andriamanitra mihitsy no miteny ampy zay ozy no mijanonanareo teto ampy zay anao le mikroise libra foagna hatramin'izay ampy zay ny fanginanao ampy zay ny fitretanao fa efa mety fiainanao io fotoana zao anehonao zavatra vaovao ndraiky fotoana zao mba andehanovanao dingana vaovao midiry anao midingana manaraka tamagna anao korevana zanak'Israely teto satria tendrombohitra Sinai io taona zao nadidy folo taona nisehoan'Andriamanitra tamin'i Mosesy taona nisy an'izao rehetrarehetra zao eo dia nihevitra ny zanak'Israely fa eo natao hoe fiainana mandrakizay dia miteny amin'izay Andriamanitra Jehovah-Andriamanitra ozy miteny tamintsika tany Horé baka nanao hoe aoka izay nitoeranareo amin'ity tendrombohitra aoka izay tendrombohitra izy fa mbola misy zavatra hafa koa ohatran'ny tendrombohitra nisy taona raha tadidinao nampianatra za hoe au moins io zany ny olona tsiraikaraiky io tokony hanana sorsana zavatra roapolo mba hidiram-bola ho anazy dia tsy haiko ninao zay fa 400 dia rehefa diso be ny fiveran'olona hoe miasa dia mandray karama isa-bola tsara ny miasa tsara ny mandray karama isa-bola fa aza miantehitra amina asa toka ndana mijery raha hafa ndraiky mba atao ndana mijery zavatra mba atao vadinasy fa tsy hoe mandigny antino anao raha vo miaigna amina zavatra anankiray foagna mora reberiben'olona zany ane mahatonga olona rehefa mampalahelo fa tonga dia mahantra vo afakasa dia mahantra miala niasa tariny manino moro ngiaino resy ro ngiaino miala niasa mokisy satria raha vo alan'olo miasa dia fa zero zay toetra zay mila mbo iala tokony tsy hotaitra zany anao na alan'iza miasa na alan'iza miasa tokony misy zavatra foana koa atao afaka iasana ary indrindrandrindra ny tegna tsara mba nanangina zavatra tamin'ny alalanao ino raha mba mampatron anao kezany ino mba hatsovan'olo anao ipatron ino mampalahelo ny raha manafajereko fa mentalité na tanora gasy ianara mba le hitadiavagna san'olo mampalahelo na zany
tsy haiko hoe izy ny tegna nametraka an'izay fisainana zay tagnatsika fa mila mba ovà anao ve niaritry misy 4 taona tany amin'ny université nianatra vita ny fianaranao andeha hitondra taratasy fotsy ametraka demande ve nandaninao 4 taona tany hoe mba ndeso amavaka paster dossier nazy eto nalatsiko akagnoa tsy ratsy zany ary tsy fahotana zany misy fisainana mila mba ovana rehefa raha mba nangano lera mianatra anao au moins mba tokony mba nisy araiky tam'izao fianaranao io a mba afahanao mba manana intérêt propre intérêt idiram-bolao mampalahelo be raha anao nilaza fa nianatra nefa fianarananao andeha agnaty demande amin'olo misy orinasa bane tompony orinasa tsy manana CP tsy anao anao nandany 4 taona tary andeha hitondra taratasy amin'olo tsisy CP magnino moa riavana olo tsisy CP mahavita mipetraka amina placena patron mahavita mampiasa anao fa anao zay milaza fa manana doctorat maîtrise tsisy tsy anananao milatra mba vitami amin'ny olo tady asa le fisainanao mila ovana le fisainanao mila ovana ary maro amitsika tsy tianano asa ambany karaza ka niany to de patron zany baseleo moramorana rek baselenao tsy mahazo raha manonaka alors des avais comme non zany pasteur manana maîtrise iay manana maîtrise fa boa maîtrise amin'ina tsy hoe tsisy dikany maîtrise tsy hoe tsisy dikany baka fa ny tegna misy dikany ndana manangana zavatra mba ho sorsana fitahina ampy zay ozy Andriamanitra mijanonanao eto amin'ny toerana andana hoe mananova essai anao ke partir an'ity leçon ty manokafa raha hafa ndraiky ataonao lala ho gaga anao hoe nanino ny karaha ty tsy nisokafana hatram'izay fo niantety tamin'ny ry fogna atsika mbola misy zavatra marobe mba mididinanao io tokony ho fitahina ho anao fa ndraiky saigninao tsy novanao de lasa i fogna manao nitanao atokonao tsara fa enao de vokatry ny fisainanao vous êtes le produit de votre pensée raha mbola tsy manana force enao andinika zavatra hafa goavana tsara lavitra anao lefa misy am'izao de janona tsotsotra fo ny fiainana miainga vakao tompo e ary zany any manarakoantsika fo mahazo mba indesy mipoza fa angidiny indesiny fony fa ny olo indesiny lohany mandiniky oka mba tsy fonao iny mitondranao ary reky misy fotoana tsy mahazo andraisana décision mihitsy fotoana enao tezitra sy malahelo ary fotoana enao faly tsy azo atao mandray décision amreo fotoana anankiroa reo raha misy raha natezitra nampalahelo anao azo mandray décision raha anao le falifaly be igny aza mandray décision matetika tsy hainao izy mandray décision igny fa le émotion anegnena e Hérodane tamin'izy nanapoka lohany John tsy hoe izy tia napoka lohany John fa nagnano fety izy indray aminy rehefa nagnano fety izy madaminazy manana tovovavy kely groupe de danse de tagnatin'ny fety take nagnano démonstration zaza viavy na taona karazana manganiba avao izy karaha mihodiny hely izy fo efa fiafiakany magnanimo namba hoany anazy fo ny danaka fo waro Hérode waro izy teteko waro ny za zero iraha io e de iny ny farany avianao Hérode nandrabo micro Hérode tiapatsena raha nataonao e zao raha volanika aminahy angatara jiaby tiana ho azo fandekona rekitsy boka zaza miady mitany mpimama aussi de lasa izy namitany mamany or nefa mamany amin'io manana problème tamin'ny John mpanao Baptiste nisy fotoana Hérodias nahitsihitsy John mpanao Baptiste anao izy mba ratsy totry ino zao nangalaranao tanimbolon'olo magnino anao magnano ratsy mpakakarany nanariny Hérode izy nanariny John izy de halany de raha vona mitany zany an'io hoe zake volany paka angaho zay nany raha tiako azy ino raha angahotsika mama ao de ozy taminanzy atsika fanjakana zay nefa ninitsika vola be fa azotsika
mandana volagno izy lohan'ny John ao atao anaty lasity plat tapatenda ho azy John tapatapata zay le volagno hoe ny fotoana tsy azahoana mandray décision dia ny fotoananao faly be fotoananao malahelo na tezitra ireo tompoko ataovy raha faty mandray décision anatin'ireo ataovy raha faty fa vokatr'izay décision ny raisiny Hérode tagnatina faliana zay misy olo victime tamiko amin'ny mampanjaka ny mpanjaka moa koa tsy mahazo mivadika amin'ny teny nomena rehefa zavatra niteneninao en tant que ianao mpanjaka dia efa tokony igny zay tanterana valaketraka mihitsy Hérode mitandrezaka bitagna résultat ino lohanitsanatana ndraiky isa zay tokony nahafaty any John mitapahany lohany atao tanaty lasity vokatra hetraketrak'olo faly ka raha anao faly be tsy fotoagna fandraisana décision fahafaly raha anao malahelo tsy fotoagna fandraisana décision ny alahelo hitahinao any Andriamanitra alleluia hitatsika angamba fa io oreba io dia toerana feno fanatren'Andriamanitra tsara ndre le oreba raha tamagna teo ny zanak'i Israely toerana nisy famantarana sy fagagana fa sainy mbola nisy tsara lavitra tokony ho hitandreto zanak'i Israely reto dia ozy Andriamanitra mantsy ajareo hoe ampy zay ny toerana teto fa ndindesiko amina toerana hafa ndraiky atsika io zany rehefa atsika magnaradian'Andriamanitra io dia hoentin'Andriamanitra ny amin'ny falebiazana mankany amin'ny falebiazana fa anjaranao tompony tena no mijery hoe inona ndrarana tokony ataoko magnaraka fa raha anao morahafapo am'izay résultat hitanao androany tsy hivoatra mihitsy fiainanao fa inga le mba hivoatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy alleluia azazatra fiainana fa manana etaeta mba hatonga anao hisy fiantraikany ary amin'ny manodidina anao tokony hahita ny falebiazanao ny falebiazana ane tsy hoe miboatra hoe nety boatra hoe miahy lehibe ahoana grand satria nakitra kibo tsy kibo mahaboatra mahalehibe fa kibo zany mety viky mampakitra anazy villargiose ndray mampakitra izy hitao fa kosa mila hita zany fa misy fahendrena ny voaka tagnatinao atao ino moko rehefa mampalehibe io fahendrena raha vonao manana fahendrena ho avy zay ny falebiazanao ny atao hoe fahendrena dia fahaizanao misafidy ny atao hoe fahendrena dia fahaizanao manavaka ny tsara sy ny ratsy ny atao hoe fahendrena dia fahaizanao mametraka ny tokony atao sy ny tsy tokony atao raha vo zany tompoko ny toetra mitsiro anatinao tsy maintsy tonga ny mitsoina hoe falebiazana ary ny olona manana fahendrena tsy maintsy hita foana ary fantatra naizanaiza misy azy egna le mba ho tonga am'izany miteboko zany ny fiainanao alleluia amen ary amin'ny fiainana anao mila mba mijery foana mila mba mametraka ianao zany tamin'ny fandalovanao teto ambony tany izy mba nampinao fiainan'izy mba niatsara efa niona taminao izy ny olona mba efa nasinao soa ka vakivava mihitsy hoe raha tsy ny madama iny raha tsy ny ramose iny sy ohatran'izao ny fiainao mba misy olona afaka mba miteniny zany aminao ve zany tompoko ny manomboka hitana hoe lehibe anao na kely iny fa raha mbola tsisy fiantraikany mihitsy ianao tsy manana influence tsy manisy olona mba afaka nampinao kely ianao zao dia zay natonga ny Amosa mitondra mbavaka ny Jakobo hoe amin'ny alalan'izy zao izy mitsanganany fa kely loatra izy kely loatra izy fa inga ny mba tsao kely ianao fa ho lehibe alleluia aza manaiky ianao raha tsy efa misy fiantraikany aza manaiky ndao mba samy misy fiantraikany daholo any amin'ny manodidina any amin'ny toeram-piasana raha ohatra ka mpianatra anao any am-pianarana amin'ny activité ataonao io tokony mba mametraka ianao hoe afa foana ny olona manana an'Andriamanitra afa foana ny olona manam-pahalalana manao zavatra karaha ataontsika zao mametraka le afa foana ny olona nianatra fa nendray misy olona nianatra fa mampalahelo tokony hitantsika rehetrarehetra alleluia tsy tokony ho mpanaraka fandaharana fotsiny ianao tsy tokony ho mpanaraka toriteny fotsiny ianao fa ndana mampiara le zavatra mba nalazaina taminao ndana mampiara
raha mba vitanao ny lasanam-bavy mampiatra andreo lesoana zay zaraiko anao inosana anao nge tokony ho lasa lavitra amen fa indraindray tsy vitatsika ny mba mampiatra andregny lesona zay omenantsika reny zany hoe tsy fanatisma zany no ilaina rehefa fa olona vonona ankato ary efa nizaraiko teto foana fa ny atao hoe fiangonana mandroso za dia fempino mangatao ten'Andriamanitra zany atao hoe fiangonana mandroso mangatao daholo ny mpino fa ny ankoatran'izay dia efa mitan-tegna ozy ny baiboly mamitaka ny tenanareo izy aoka ozy mpangatao ny tenanareo fa tsy mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo aza mitazana fotsiny anao atao am-piangonana fa midira lanin-dala ndao mba hiditra anaty samba alleluia ndray andro ho an'izay teto efa nizaraiko iny révélation iny hoe nandeha Jesosy ndray andro miaraka tamin'ny mpianatra nankao amin'ilay tendrombohitry fivantare tonga tao izy a tegna namirapiratra izy ihany tsara mbola tsara nahita olona angilitra karan'izay ary tsy vitan'izany fa nivoaka teo Mosesy mbola tsara hita ndraketera zany Mosesy zany na indray mandeha nivoaka teo koa Eli mpaminany mbola tsara hita ny tareny zareo zany Eli zany ozy Petera tsara nahita rakarahty eky zavatra amin'izay miaigna dia niteny Petera andaontsika ozy hijanon-eto dia andaontsika ozy anamboatra tranonay ho anao mantsy Jesosy raiky ho an'ny Eli raiky ho an'ny Mosesy amen na sa tsy amen dia ozy Jesosy hoe tsy amen mivaliny Jesosy hoe tsy amen tsy mijanona teo Jesosy satria tsy io natao hoe fahombiazana tamin'i Jesosy tamin'ny Petera zany dia efa succès mihitsy zany hoe tarena mirapiratra tamin'ny Petera dia tena hoe zavatra efa tena fipoana be zany hoe nahitany Mosesy sy Eli fa tamin'i Jesosy tsy ampy zany misafidy tendrombohitra anankiray hafa izy dia tendrombohitry karandro tendrombohitry Golgota tao Jesosy no nanomboana tamin'ny azo fijaliana tao Jesosy no namonjy an'izao tontolo zao tao Jesosy no nitarika atsika rehetrarehetra reo natonga atsika lasa kristiana fa nijanona tamin'ilay niova-tare izy tamin'ny Petera tao foana izy nanilatra fa tsy tamin'izao tontolo zao fa nisafidy ho ao Golgota Jesosy mba hamonjena anasy ela misy zavatra revana izay veritsika fa tsara nefa mbola tsy io ilay tena tsara misy zavatra izay fahitretsika hoe fahombiazana nefa tsy io ilay tena fahombiazana mila mitombo ianao mila miovy ianao mivavaka ho anao za mba homeny tombotolo-tsaina ianao mba hita zavatra vaovao foana atao isany engany Andriamanitra manankarem-pahasoavana hitondra anao amin'ny lalana tsara ampahita fitianao naizana izy engany mba ho hisy zavatra ho sokafan'ny tompo amin'ny fiainanao zay atonga anao ho mpandresy mandrakizay engany mba ho hisy famatsiana ara-bola ahafahanao manokatra activité goava engany mba ho hisy tolotsaina avy amin'ny fanamasina nokatra asa vaovao ianao amin'ny anarany Jesosy nanonako an'izay alleluia raha tianao hivoaka nefa le fanabeazana ao anatinao mila fiomanana ianao mila ino ianao zay le hoe préparation alleluia Paoly apôstôly zao a mialohany nanehoan'Andriamanitra anazy hoe ho lasa goavana amin'ny Galatiana toko voalohany ny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo dia nampandalovan'Andriamanitra tany Arabia izy misy toerana hafa tokony nandehana ary zany Arabia zany tsy mba misy mpanoton'Andriamanitra naneky nandeha tany fa nalon'ny Paoly nisafidy nakany Arabia satria tamin'ny Paoly apôstôly Arabia dia toeram-piomanana alleluia ary io Galatiana toko voalohany andimy fadimy ambin'ny folo io a tantara ny alohany apôstôly azy atsika rehetrarehetra reo matetika ampandalovan'Andriamanitra sekoly ontsaina mba hanomanana anao maro nefa tsy resy lahatra andalo école le école mety école natoepo le école mety école nafatokina eo zany ahitana hoe vehivavy mahatoky ianao sa tsy le école mety école na tsy fisina hoe zakanao veny tsy misy le école mety école na vady maditra
zanaka madity tsy fanagnana azy fa nanaiky ravana i Paoly nitezegna sy niformena tany Arabia. I Arabia zany raha mijery nitoetoetany ianao dia tany désert, tany stérile ary tany désolant, toerana feno zavatra tena hoe tsy dia misy ilana anazy firy, toerana vy. Jereo rehefa anomana ny David Andriamanitra dia nalefa tany amin'ny fiandrasana ondry izy. Ireny tompony antsoina hoe lieu de formation. Ka maro ny kristianina mandalo amin'ny lieu de formation no nilefa. Tsy mety aminazy fa mafy loatra. Zaho ozy tsy bavaka tsisy varana izy andeha anaty mivavaka nefa mbola zao ihany ny zavatra iaina. Betabe ny kristianina mandalony. Tsy vitsy ny kristianina miaignana iny. Eo zany ianao mila manaiky formé. Fa raha anao tsy manaiky formé, satria tsy ho tafavoaka fotsiny lasa olon-dehibe anao raha tsy manaiky olona anankiray ataonao fa lehibe. Raha tsy manaiky ny falebiazan'ny hafa zany tsy ho lehibe mihitsy. Mahino anao ianao? Ny anarantsika zany teo tamin'ny première kity. Raha tsy mbola ekenao ny falebazan'ny olona anankiray, tsy ho isy fiantraikany aminao mihitsy zay lazainy. Ny olona tsy manaiky ny falebiazan'Andriamanitra, tsy ho isy fiantraikany aminy minina zavatra efa nitenenin'Andriamanitra. Ny olona anankiray tsy manaiky ny falebiazan'ny pasterany, minina zavatra tenenin'ny paster io, tsy ho isy fiantraikany aminazy. Maheno anazy ianao? Dia tsy vitan'izany ravana. Fa i Davida tena hoe miady tamina liona. Miady izy hoe miady tamin'ireny zany dia fa tena zalahy. Ko raha tsy mpagnandro papa eko. Keza ny raha mba nampangalivana. Ko maty tetety zaka Davida tsy nanao an'izany. Fa miadiva n'le liona satria fantany fa io le toeran'ny fitezana. Io le toerana amolavolana. Io le toerana andalovana. Fa maro ny olona rehefa mandalo ny famolavolana io monimono. Tafametsy olona. Tafiteny mihitsy akatany raha mipetraka foana za akaty fa za tsy tia andeha rejeby akaty. Akaty anay raha manompo foana fa ato anay tsisy raha. Ato anay monimono izy. Anao ngambaramba tratraka raha ataonay nanosy kalesa zay. Andeha asaina hagnano formation pasteur zay. Manosy kalesa am-piangonana ny ataona. Mamora n'andro alana lamba. Da tosy kalesa feo ny bafla, ino. Ndesi androany. Formation. Raha tsy manaiky formeny ianao, tsy ho lasa grand mihitsy nao vina. Raha tsy mamahay manaiky teny ianao, anaja, anaiky. Ny olona zay napetraka Andriamanitra ao falebiazana, tsy ho tonga aminao mihitsy ny falebiazana. Ary io ihany ravana ny miazo antsika ho mpandresy mandrakizay. Anao nge mety manana fahaiza manao e. Ianao nge mety manana relation e. Fa raha tsy eo ny ray aman-drenynao ara-panahy mitsodrano sy mivavaka ho anao. Na dia fa niakatra be karakory ianao, possible mbola vitany devoly ny ampitongana anao. Ny ray aman-drenynao ara-panahy tsy ampitongana anao mihitsy mandrakizay. Ary raha tegna ray aman-dreny izy tsy andeha hamonjona anao zany izy. Fa ny principe de vie kosa tsy afaka esorina. Tsy afaka esorina. Satria na manana profety ianao, mahafantatra fiainanao rehetrarehetra. Mety manana ianao apôstôly zay afaka mivavaka ho anao, fa ny ray aman-drenynao ara-panahy no miazona ny fahombiazanao. Tadio zany teniko anao zany. Na mahadendeha anao karakory babanao, anao tsy afaka miala amin'izany. Tsy kiniana indray no lasa babanao. Tsy nitonam-bavaka mihitsy za zao mba ho lasa papany zanaka. Fa Andriamanitra nanome anay zanaka, dia zahay asa ray aman-dreny zaza. Reo zany namba ataoko hoe misy Amerikanina tianjareo any tsy afaka miala mihitsy ry davino fo. Na misy Anglisy tianjareo any na ino zay papa tsy lasa Anglisy. Non. Zanak Davida ihany ianao. Loatra zany izy io da. Betsaka nefa ny olona tia hiala amin'ny principe io. Lasa tsy mivoaka au maximum ny falebiazana. Ary mampanegny io satria lasa miraté zavatra be da be ianao. Ary ny tegna tsy zaka mizoiva kely mbola amin'ny heriny ndraiky koa fifonana. Lera tokony nanaovanao zavatra fo mbola andeha hifona ndraiky koa anao andeha agnatin'ny papa sy mama. Mandany lera izy zany.
mandany énergie zany fa raha mbola zanak'Andriamanitra ianao ka nitezaina tato zona arao ty principe ty hoe mila magnaja ray aman-dreny, mila magnaja ray aman-dreny. Niandry tsy nagnaja ray aman-dreny zanaky Noa vakeo ny afarany dia hoe tantara. Niandry tsy nagnaja ray aman-dreny ry Absalomo taizany afarany. Azo mba mianatra endry mihitsy zany ry havanatsika amin'ny fiainana ka manomboka ahita resaka mahakasika ray aman-dreny zany. Ny olona rehefa manana an'io agnarana hoe ray aman-dreny io tsy azo iadiva, miady amin'Andriamanitra anao raha miady amin'ireo. Ny olona rehefa manana agnarana hoe ray aman-dreny zany ajanao ny fivolombolanana ananjy, fa io na tsy mitomany ary io fa ny fony misempo dia afaky mianimba sy andava fiainana. Sazonareo zany zampifenitra ny ray aman-dreny dia nametran'Andriamanitra zavatra ao anatiny izay afaky nitahinanao, afaky mianovana fiainanao. Tainy tompony ianao. Mila manana atsika an'izay fiomanana zay raha teo tonga atsika any amin'ny fahalebiazana. Ary ty teboka ty ry havana ny mahareraka kristianina tsy ampy fiomanana. Firy moa ny olona tonga dia teo pastera fotsiny dia hoe andao zay hitondra asa nga io mety atao an'izany. Jesosy rege 30 taona zay vao nanomboka nanano asa. Fa tsy hoe rehefa nanomboka navita namaky teny tao amin'ny tempoly dia anarana pastera eo zokosorogany. Non? Dia jerevy koa Davida mpanjaka. Fa 17 taonany Davida tao anatin'ny 17 ans zay vao mpanjaka. Nosorana izy. Efa nipetraka tao amin'ny palais izy fa tsy mpanjaka. Zany hoe nanaon'Andriamanitra nijerany Davida olona tsotra tanatin'ny 17 taona. Nanaon'Andriamanitra niafy nitazona ny Saoly na dia efa tsy nankasitrahana azy Saoly. Mbola izy foana no mitondra firenena mba handeha-mola volana ny toepony Davida. Misy zavatra rehefa izay tena iritsika io fa tsy mety azotsika. Dia mametra fahotaniana tsika ino loatra mbola diasan'ny tompo mivaly ny fahotaninao androany, toe-ponao no andrasan'ny tompo. Toe-po mahazaka an'izy. Aza mitomany anambady raha tsy mbola madiny vavabe na vady. Toe-po anao ngatana. Firifiry moa ny olona tianambady. Iveriny raha bisou fomboka azo amizio koa. Misy tefa tsofony koa koa. Misy vavamegna koa. Misy tora, modeo izy koa tsy madiny. Zazafito olo tsy olo trano. Dininao ve zany anao tianambady? Dininao? Sa mahita rangana boroboranza efa namborano izy kofa mariny tany misy rano. Tsy maintsy legny, raha anao randrana karaha legny foa. Izy tsy raha legny foa kofa mandamy tany misy raha foa zay dia legnina ino. Amin'izay hitany mamany zazy io bolita, bolita. Tay tompony ery bolita. Misy préparation mila atao rehefa. Amen na. Satria igny no mikalifie anao amina zavatra anankiray. Tsy lasa militaire fotsiny ny olona raha tsy nandalo zazavao. Tao izy uniforme, nampianarana ananjy magnano pompe, nampianarana ananjy mifo amin'ny ray aman-dreny, nampianarana ananjy mivary anaty rano faririny. Natoro anaty izy vao lasa soldat. Antsika ve zany? Ny préparation no miteraka qualification. Aveo raha tianao avoaka le zavatra ngeza be ao anatinao, mila manana tanjona. Voalohany teo fiomanana, faharoa tanjona. Mametraka tanjona. Agnino marina zany nareo io. Raha sendraka manambady anao, agnino nareo. Tsy tanjona rehefa le hoe hiteraka zany raha tsy maintsy misy zany. Tsy maintsy miteraka fa lalà sy viavy kofa miaraka. Tsy tokony ho tanjona zany. Fa ny zavatra anankiray mba misongadina ny fiainanao, mba hafantarana fa nandalo teto ambony tany ianao, ino mba tanjonao? Ino? Ino tompony etsy? Za dia misaotra an'Andriamanitra mba nanomezany anay tolotsaina hanokatra n'ity fiangonana Jules Fraisit ity. Ary mahatsiaro faly za ny amin'ny fisin'ity fiangonana ity.
faly zany amin'ny fisinao manaradiany ty fiangonana ty. Faly zany amin'ireo témoignage be da be lazaitsika hoe hatramo managnaratsika ty iraky ty misy zavatra niova tao amin'ny fiainatsika. Ndana koa ianao mba manana tanjona. Aza mba magneky hiaraka amin'olo tsisy tanjona fa very miaraka aminanjy. Aza manambady olo tsisy tanjona fa mahantra miaraka aminanjy. Zany nefa magaga amin'indray na tanora sasany na asa tsisy fa defa nambady foana anatinao. Hita edy fo gaony tsy vala. Na zorony. Por amin'ny reglizy tsy vala raha betaka eka miao anazy tsisy mboan'olo. Anao ve anambady na tsy miasa? Agnanakory ke? Molto toro. Dai tu pone tsikeritari. Ngo tsiro nda tu abet hon. Tsiro. Tikiri ke dalane na bar dim ko ere. Kayingo. Si possible la mitsanga banambara na kur. Ano zany wana rutanura zimora simanambade din jombo famtantani mora misurti ante. Bagin mo teno vision mo. Bagin mo programa non fiena. Ci anambade non familico. Tira ka dimisika. Marwala ka, dan wala. Marwala. Lalo vola tis zaza bubut. Ya. Awona na tu babon. Tay ngare manto ni. Arjere kuzafa anisan mitondra fantsana ito Madagascar marloto no manambady na kanambady nefa tsisy vision. Tsisy vision. Izy kanambady farang atao agnatin'ny vadiana iny koa tsisy. Ino raha natolao na mafatrano antsika taona 10 aly fampiatsika. Koa tsy misitsika ozy. Mahotany anao izy ino mba vision tsisy. Usahirana zay karazana jiaby. Karaha anao manambady olo tsisy tanjona ny fiafarany fiainana io dia anaty fasahirana. Tanangesinao raha blanche. Alléluia. Il faut être capable à définir ton objectif. Vitanao définir un objectif anao. Satria hoe mandeha fotsiny fiainanao. Paul zao dia tegna nanana akanjo mazava amin'ny Philippiens 3:14. Amen. Amen. Dia anisan'ny toetra anankiray zay anisany mampandresy any koa revana dia ny tsy fiatsarambelatsy sy ny fahasahina. Aza mbe tsara belatsy fa ndana manana fahasahina. Matoa vitan'olo vitanao. Amen. Regny olo manjary regny mitovy raha aminao regny. Hoe volako tamin'ny première kilda teo. Hoe raha didianao zany ran'olo tsisy raha mahitso zany satria mpanambola izy. Fa ny raha mitovy. Ny zavatra anaty lohantsika mitovy tao. Ny fotoana omeny tompo antsika samy 24 heures. Fa manino ary ny anao tsy nivoatra. Tsy ampy ndraiky zavatra resahako reto. Tsy ampy. Ary betsaka ny olona amizao lasa misaraka amin'Andriamanitra ny fiainany. Or nefa ozy Baiboly raha misaraka amiko ianareo tsy maefa manao na inona na inona. Or nefa natsika nandeha l'église tsy vitatsika. Na mandeha hivavaka tsy efa ny sasany. Ny sasany zany na hivavaka hisakafo aza fa tsy vitany intsony amizao. Misaraka amin'Andriamanitra fiainanao. Tsy mahagaga anao raha tsy maefa manao na inona na inona. Or nefa anatinao nametrahan'Andriamanitra zavatra maventy zato. Misy fahalebiazana anatinao. Ndana sehoy io fahalebiazana. Ny fomba nehoana fahalebiazana rehefa dia amin'ny alalan'ny fahaiza-manaja ihany. Ndana mba manaja olo. Mba hajao izay zavatra nataony sasany. Mba hajao ny namana. Mba hajao ny fianakaviany. Mba hajao ny olo-pantatra. Mba hajao izay olona mahitany hoe manana voninahitra. Ny fahaiza-manaja tompoko dia égal enao misy haja. Fa tsy hoe adiko tsy maintsy atao. Enao misy haja dia manaja.
Ny fahaiza manome voninahitra dia galina ianao manana voninahitra. Satria anagnanao le voninahitra dia asehonao. Amen. Ndana miaina amina zavatra ohatran'izany. Aza miatsara belatsia. Sahia manao zavatra. Ma imagineo fa misy olona revana tsy manana ny kapasité anagnanao akory nefa tafavoaka. Tsy manana ny diplôme anagnanao akory nefa tafitafiana. Fa manino ianao tsy tafita. Ianao le feky manana ray aman-dreny ara-panazy afaka mitaizanao. Manoro hevitranao isan'andro zao ndray atao, zao ndray fisainana mila anagnanao, zao ndray fitenenina sy ny firesahana. Manino ianao tsy tafavoaka. Mampalahelo an'izy ndray. Ary tegna ontsa mihitsy ny saiko ny fokony ireny mandinika regny olona regny hoe maninona no tsy mahatonga saina mihitsy ianao mba hametraka question hoe fiainako ty nge tsy aminazy. Betsaka tegna mionona amin'ny zavatra misy eky fo. Jusqu'izy antitra foana tsy nanana fa tsy pataloha dimy. Zany mbola nanana dimy pataloha. Izy maty amizay va pataloha dimy regny zare. Mandana rehefa isaky mitombo anankiray ny taonanao tokony mitombo koa zavatra vitanao. Fa tsy hoe fotsy volony ny triky posy mety vity. Matetika patsivo anao zany na tsy tianao ara. Ary tsy matetika maika mihitsy am'le raha ananany gâteau atao mipoapoaka. Ngatsianao. Agnanovana an'izy io tompo dia fankalazana ny amin'ny zavatra miainana. Azonao? Tamin'ny fiainagnanao zany mba fa misy résultat hoe navita ny ry, navita ny ty, nanao manio dia faly azo fa feno 70 taona. Fa tsy hoe 70 taona fotsiny ianao dia tsy misy raha vita nefa ankalaza. Ankalaza ino? Ino le ankalazay? Eny tsisy olo tsy faly alokany hoe ela velo nahazo tombo namana na faly zany. Fô aza torolo tao amin'ny tena mamenamena. Esa valopolo taona mananamba dia mananambany amin'ino? Ela tsiny amina relefo bebe tao. Zany hoe zokinao e za fa namana manana fa za zokinao. Zoky amin'ino anao? Tsy hoe tsy manaja anao zany raha miteny an'izany fa tia tonga sainanao. Zoky amin'ino mary anao? Mam style atsika moa ke sany mbola zokiny mbola zokiny pilebele. Mbola zany za karakterona zokiny amin'ino anao? Tain'Andriamanitra ny atsika. Avoay asehoy ny fahalebiazana. Miresaka amin'olo anao miresahampaindreny. Aza mba miteniteny zavatra fahafa. Aza tia mifosa olo amin'olo fa endrika faiblesse zany. Raha anao matetika ny sasany mba miresaka amin'olo dia fosafosa olo amin'olo. Zany mba spécialité. Aty manko somary mitandrena eny amin'ny balde sanna reny. Hoy falehibe anao. Amin'ny fiainana, amin'ny fisainana, amin'ny fitondran-tegna mba nasehoy falehibe anao. Aza tia mangatangataka amin'olo fa anao tsy katramier. Ndana mba mananganasa diovy vatonanao iny fizy makotakotiky mataoko izy tsy mety misy vola. Za olo tsy afandromba hoandro. Olo tsy afandromba mana volovolon-kely. Or nefa ny mangataka fitahina maventy amin'Andriamanitra, fitahina voalohany na miaina ary tsy voakopokonao. Mbola nify fa tsy voaborosoka le trano vato rangao. Dia lo tsy milokony estetika reko. Nify ary tsy voaborosoka. Mila niovatsika ny mba asehoy olo fa kristiana zany olo madio, olo madio tia, olo mabangoranga. Sadrangandranga magnano io foa. Sasany dia mademoiselle nomeny kopikopika tsy hainy. Azo mipetraka ankilany zay fa miaritry fofon-kely ka pomana jusque le raha. Ary zy tsiriny. Izy tia mikofokofo, mihetsika. Ino fa mihetsika dia fa regny Brickaville any. Sahirana amin'izay olo tratranao, sahirana. Ahitana ary, tadeko tamin'izaho tanao andeha mivavaka moa ka hitako razany.
Tena mitondra ambavy mihitsy avy any Jesosy zay atao kilany viavy el kabeny ary misy tena membo le zany izy donc regny donc le adalagna tsy fantotombo regny roka le fofondra magnimbo be tsy regny zary nesanao fofon'ola fofongely kara tsy regny ay tompo anao hitsangana atsikivava amen de papahirezy le tekinao marina daholo zany ndraiky zany amen ndao antsika hivavaka tena mba mangatah mihitsy amy tompo hoe tompo omeo hery za mba afahako mamoka ny tsara indrindra atao anaty omeo hery za mba tonga ana vita mamoka ny fanebiazana zay nomenao anahy asanao tamy feotsika mihitsy raha eo misaotra anao zay fanamasina makasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola hivavana indray ametrahana ny fiainanay eto am-pelantananao maniry zay tompo ary mangetaheta ny mba hampisongadina anay mba ahitany zao tontolo zao fa zay tokoa le fanasiritana mba ahitany zao tontolo zao fa zay tokoa le fahazavana eo aminy taio Jesosy tario zay fanamasina mba hitombo hatrany mba hiatsara hatrany mba hiamaro hatrany ny tompo zay no mifanjakanao mankasitraka fanamasinao miantso ny herinao zay miantso ny fanatrenao miantso ny fahalebiazanao matoky simino a Jesosy eo fa ianao anova ny fiainanay anova ny tantara-piainanay anome anay tolotsaina hatrany ianao ary ny fanahy mifandrano hozoloko amin'ny anaran'i Jesosy nalavitra le tivahoaka n'Andriamanitra reo karazana toetra ratsy fanana ny asany zany oka tompo manomboka androany mba hitombo hatrany zay mba hiatsara hatrany zay misy saotra tompo garde-moi ô Seigneur fidèle à toi garde-moi ô Seigneur fidèle à toi j'ai de prières mortelles de victoires à gagner ô Seigneur garde-moi fidèle à toi garde-moi garde-moi ô Seigneur fidèle à toi garde-moi ô Seigneur fidèle à toi j'ai de prières mortelles des victoires à gagner ô Seigneur garde-moi fidèle à toi mivavaka androany Jesosy eo ianao zay nanangana ty fiangonana Junior Fraissanty no hita ananatra an'izao fiangonana zao miantso le fanekena zay nataonao tam'izao iraka zao Jesosy oka hiteny amin'ny alalanao oka hiasa amin'ny alalan'izao fiangonana zao tompo raha teny fikasana zay fanomaninao an'izao iraka zao oka ho marina aminay tsy raraya oka tsy misy zavatra tompo afaka andraka an'izao fiangonana zao oka tsy misy tanany satana afaka hikitika andretipily reky fa hiseho hatrany tompony fahalebiazana amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mazoverana isika amen zay le afaka fotoanatsika manasa anao za rariva tongava rariva manomboka mitelo ratolakandro fotoanatsika anasananao de raha pitso maraina misy le délivrance zay efa anasako anao foana tongava midimy sasany mandray enitsika agnatin'ny maraina avao misy vavaka mafana eto vavaka délivrance ho anao zay marary indrindra fa ho anao zay manana olana tongava raha pitso maraina rariva